Olona sivy indray no namony ainy vokatry ny Covid-19 mahalela roapy 12 aprily araky ny fanambarana teo anivon'ny aina manjerim-panjakana androany alakamisy. Avy anao Alamanga ny telo amin'izy ireo, ny efatra avy any Atsinanana, ny iray tany Iorombe ary ny iray kosa avy any Vakinankaratra. Tafiakatra 7,700 arak'izany isan'ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny ampy 700 kosa ny olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimbokaretina coronavirus araky ny tatitra teo anivon'ny aina manjerim-panjakana. Mbola ny faritra n'Alamanga ihany no ivon'ny valanaretina satria ny 3,700 amin'ireo olona voa ireo dia hita eto an'Alamanga avokoa. Miisa 5,709 ny isan'ny olona mbola manaraka ny fitsaboana ary ny 7,700 amin'ireo kosa dia ahitana fahasarotana ny fitsaboana azy eny amin'ny hopitaly. Olona 4,700 no lasitrana ny alarobia 12 aprily. Amoaka ireo sehatr'asa sy tsenam-barotra afaka misokatra mandritry ny fotoana fiomboana tanteraka eto Alamanga mandritry ny sabotsy Alahady ny gouvernement Tandroany Zoma. Ireto avy izy ireo: ny toeram-pitsaboana, ny toeram-pivarotam-panafody, ny toeram-panamboarana, fitsinarana sy ny fivarotana fitaovana sy kojakoja-pitsaboana, ny sampandrarany fahasalamana amin'ny ankapobeny, ny asa fanadiovana ny tanàna, ny tompom-pamatsiana solika, ny kojakoja manodidina azy, ny banky, ny sampandrara amin'ny jiro sy rano, ny fifandraisan-davatra, ny ano manjery sy ny toeram-pivarotana madinika ny anivon'ny fokotany izay afaka misokatra ka hatramin'ny 2 ora atoandro ihany. Ny fitantenaretana sy ny fiarakaretsaka mitondra marary na mitondra olona hividy fanafody. Fandarana sivy farafahakeliny no natsahatry ny fitondram-panjakana mandrapatapitry ny amenara-pahasalamana mba hialana amin'ny fanakorontanana saim-bahoaka araky ny voasoratra ao anatin'ny taratasy mirakitra ny fanapahan-kevitra iarahan'ny ministera 5. Ao anatin'izany ny aoka hazava izay mandeha amin'ny Viva Radio, ny miara-manondra izay mandeha amin'ny MBS, Asisoa Radio, ny kopatantroka ny tondresaka ny rivotra. Nanazava Ilalatiana Rakotondrazafy izay ministry ny serasera sy ny kolotsaina ary mpitondra teny gouvernement nandritry ny fandarana miara-manondra androany fa mandray fepetra hatrany ny fitondram-panjakana mba hialana amin'ny famorim-bahoaka izay mety ditarika any amin'ny famparitany valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Ny fiantsoana ireo mponina amin'ny alanany onjam-peo izy no natonga izany famorim-bahoaka izany ka izany no anisan'ny antony nanakana izao fanapahan-kevitra izao. Mariana mofa ireo fandarana izay ahitana antso antaribia miditra amin'ny vatana rehetra sy ireo fandarana ahitana adihevitra politika izay mandeha ao anivon'ny faritra n'Alamanga, Atsinanana, Sava, Boeny, Sofia. Izany hoe ireo faritra miopoka no voakasika izany fanapahan-kevitra izany.